vahaony oloko vahaony oloko andraisanao toroteny mahery vaitra anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona maro no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra vahaony oloko vahaony oloko nandeha tanteny izy mba Nanisik ang punyang palay aminiran de ampifaliana indray no iarabanatsika tsirairay avy any atokantrano any ianao zay mpanaraka an'ity fandaharana ity na ny maraina na ny hariva zay andrenesanao azy na ahitanao azy amin'ny fahita lavitra de arabainy ianao tonga soa eto amin'ny fandaharana indray pasteur Jean-Luc Rakotony Menjanahary no itondra hafatra ho anao indray ny amin'ity androany ity ary itondra ihany koa fanentanana amin'ireny karazana fitaombavaka ireny melohan'izay rehetrarehetra zay nefa de tsara raha mba iombom-bavaka kely indray tsika tsirairay avy asaiko na ianao any atokantrano any aza de mba hiara hivavaka amiko amin'ity satria tsara de tsara raha mba le tena avy amin'Andriamanitra ny voarahinao androany noho izany de mba asaiko ianao iombom-bavaka hiaraka amiko amin'izao fotoana izao hivavaka tsika tompoko ankehitriny Jesosy de misotranao raha ohatra ka mba afaka ifampizara amin'reto vahoakanao reto ny am'izay tianao apita amin'izy ireo satria mba nataonao solombava indray tamin'ity anio ity izay isorako anao lehibe zany kanefa mirary raha mba hisy fahendrehana sy fahalalana ary ombany fahefana avy aminao zany teny zany mba hisy fiatraikany amin'izay mijery hisy fiatraikany amin'izay mandre ny amin'ity anio ity ka de ianao anino ampiasan'ny fananao hitondra an'izay fahasoavana zany amin'ny isambatan'olona amin'izao fotoana izao ka de varovana ihany koa ny fandaharana amin'ny alalan'ny fananao de misaotra raha io amin'ny anaran'i Jesosy amen eny ary tompoka de araka zany de tena zava-dehibe tokoa ny manaraka ny fandaharana ohatra zao satria isitrak'Andriamanitra de sitrak'Andriamanitra ny ampiasan'ny fitaovana maro mba hoentina hikarakarana tsika ny atokantrano any ary tsy hoe tsy hitan'Andriamanitra akory ny fahorinao na ny problemanao fantany tsara mihitsy ary zay zany mahatonga azy mampiasa onjapeo na karazana fahita lavitra ohatra zao ary isorana ny tompo aza moa ianao mba nomeny fahafahana ividy an'ireny vata fandraisam-peo sy ireny vata fahita lavitra ireny mba ahafahanao mandray ny fahatsarany ka araka zany indrindra no akatsika tena atao amin'ny baiboly mba hifampizarana ny amin'ity androany ity zay teny zay de zay voasoratra amin'ny salamo ao salamo fafito amby telopolo no ovakitsika izany salamo fafito amby telopolo de vakitsika eo amin'ny andininy faharoa amby roapolo eo ka hatramin'ny andininy fahaenina amby roapolo de hitsambikiny tsika hoe ry amin'ny andininy fahavalo amby telopolo ery andininy fafito amby roapolo ka hatramin'ny andininy safaty andininy faharoa amby roapolo ka hatramin'ny andininy fahaenina amby roapolo de hitsambikiny tsika ry amin'ny andininy fahavalo amby telopolo ary zany izao no voasoratra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo manao hoe fa izay tahino no andovan'ny tany ary izay hozoniny kosa no hofongorana avy amin'i Jehova no mahalavirary ny dian'ny olona ka izy no mankasitraka ny lalany na de lavo azy izy tsy de mikarapoka fa Jehova mitantana azy efa mba tanora ihany aho ary efa antitra ankehitriny fa tsy mbola hitako izay marina nafohina ny zanany mangataka hanina miantra mandrakariva reny ka mampisambotra ary ny tarana no tahina ery amin'ny andininy fahavalo amby telopolo fa ny palota aringana avokoa ny hafarany ratsy fanahy ho fongotra fa ny famonjena ny marina dia avy amin'i Jehova fiarovana mafy ho azy amin'ny andro fahoriana izy ary Jehova mamonjy azy sy manafaka azy eny manafaka azy amin'ny ratsy fanahy izy ka mamonjy azy satria nialoka taminy izy arak'izay teny zay de isan'ny zava-dehibe indray no hitondrananao amin'ireny karazana fanairana fanetanana marimarina kokoa fampirisiana fanetsehana le etaeta ao anatinao ao satria izany indrindra mantsy ny antony ilaina nyreny antsona hoe fitaombavaka ireny ireny de tsy hoe fomba fanao fa fomba fitaovana anankiray izay tian'Andriamanitra isehoana amin'ny olona no antom-pisiny reny karazana fitaombavaka ireny ary tian'Andriamanitra ifandraisan'ny olona aminy
amin'ny alalan'ireo karazana fitondrana an'ireo vesatra araka an'le teniny malaza be ry hoe ianareo zay miasa fatratra sy mavesatra entana ozy izy zany menareo fitsaharana hitan'Andriamanitra zany reo zavatra manavesatra atsika ary zay indrindra no anetanako anao zay ao anatin'ny olana ankehitriny ao anatin'ny ady misy fotoana ianao to tena rehefa menjera zay ny fiainanao tena heninao mihitsy hoe tena mitotongana tena potika io le lazay baiboly teo hoe mikarapoka fa ny olona zay manana an'Andriamanitra kosa na ireo zay olona lazainy baiboly fa ankasitrahan'Andriamanitra ny lalany de tsy de mikarapoka izy na menjera azy resy baiboly zany hoe misy fiavana zany ny olona eto ambonin'ny tany misy karazan'olona zay rehefa menjera izy de tena menjera ny fianjerana ohatra am'zany ohatra hoe mba nanakatao ihany izy fa iny fa taty afara izy efa souvenir sisa tantara sisa hitantarainy hoe nanana an'zao zay fa taloha nanana ny zatsizatsy zay taloha fa rehefa tsitsoroka le fiainana indrindrandrindra rehefa tsy teo ny ray aman-dreny de potika tanteraka ary zay le atsona hoe mikarapoka zany hoe tsy mitovy zany ny olona zay manana an'Andriamanitra zay mankasitraka azy sy ny tsy manana an'Andriamanitra zay mankasitraka azy mety manana an'Andriamanitra ihany izy fa mety tsy ankasitrahana ohatra ary zay indrindra ny anton'ireny fitoam-bavaka reny zay anasananao isaky ny asabotsy moa eo amin'ny trano fivavahana vaon'ny oloko eo ankiriry eo apita amin'ny bazary may eo de misy an'io paradise taloha io ao zay efa natsona moa izy io efa nomena anarany baovao izy ao hoe temple de la guérison zay isany hitondrana atsika amin'ireny karazana fahafahany reny zay anafahana anao amin'ireny karazana zavatra maro samihafa reny ao amin'io trano lehibe io de misy fitoam-bavaka ny asabotsy manomboka amin'ny sivy efa manomboka zay fitoam-bavaka zay ny antony de zao mantsy mba hifandraisanao tsara amin'ny tompo ary atonga anao hitombo fahalalana ary tsy hoe fahalalana ihany ny tombo fa mba anananao sy atsapahanao zany hoe fahafahana zany rehefa azonao le toerana anankiray zay andrasan'Andriamanitra mba hitoeranao de ity toerany atsona hoe olo marina ity zay lazainy Davida zay nanoratra n'ity salamy ity moa hoe efa tanora ihany ao izy ary efa antitra kehitriny fa tsy mbola hitako zay marina nafoy zany tsy mbola hitako izy sanizingizina Davida fa tsy mbola nisy marina na olo marina zany ka nafoy zany hoe rehefa ao anatin'ny fahoriana izy na ao anatin'ny zava-misy izy na ao anatin'ny aretina izy de misy mpanampy izy misy mpanohana izy matsapy izy fa misy Andriamanitra eo akaikiny ary zay ny tsy itovizany amin'ny olona rehetra raha somary aka ohatra de ny olona manana an'Andriamanitra mankasitraka azy de tahaka ny olona manana elo na de samy milatsaka aza ny orana na sady samy midanika aza ny andro de tsy mitovy satria le manana elo afaka manana ialofana la elo no mitaty an'ilay ainandro la elo no mitaty an'le ranonorana ary zay zavatra zay no tian'Andriamanitra atao amin'ny olona tsirairay avy ary zay ny mahatonga azy miantso sy manasa amin'ireny fitoam-bavaka reny ohatr'izany ihany koa ny eo Amangarano eo Amangarano 2 eo rehefa ho amin'iny lalana RN2 ivoaka iny ianao mbola tsy tavavoaka ny barika 5 ihany fa vao tonga eo Amangarano de misy fiangonana rahavavy eo akaikikaikin'ny CFC eo de eo ampitan-dalana avaratra eo misy fiangonana anankiray zay lehibe de lehibe tokoa de misy sapanana eo akaikiny eo zay fiangonana atsona hoe Damascos moa izy io manana solona anarana fanampina anarana hoe Damascos de eo ianao nao mianavaratra de 200 metatra tonga am'izay trano fivavahana zay ianao satria reny fotoany reny tsy hoe akory fitoamana anao mpikambana fotsiny ihany zava-dehibe raha tafaraka atsika hivavaka fa ny tena zava-dehibe aloha de ianao manana an'Andriamanitra mankasitraka ny lalanao satria hipetraka eo amin'ny toeran'ny olona marina ianao satria betsaka anie ny olona tsy de mahafantatra hoe ohatrany ahoana moa zany le atsona hoe olo marina fa Andriamanitra nefa manapirofo ny fahamarinan'ny olona anankiray amin'ny alalan'ny fiasany eo amin'izany olona zany ary zay mahatonga azy samy teny mihitsy eo amin'ny 2:20 vakitsika teo hoe izay tahiny no andovan'ny tany miresaka fitahina Andriamanitra eto ny resaka ary zay ozoniny kosa no fongorana mazava loatra zany fa misy karazan'olona roa sahady eo na izy vao ozona na izy ho tahina ka Andriamanitra manapirofo ny fankasitrahan'ny olona anankiray amin'ny alalan'ny fitahina de zay indrindra ny antony reny fitoriana ny filazantsara sy vaovao mahafaly ny vaovao mahafaly ravaka de zay mihitsy mitondra fifaliana any amin'ny olona anankiray ao anatin'ny vesatra ao anatin'ny ady ao anatin'ny fahasahiranana ao anatin'ny fahoriana de mare fanantenana mare teny mitondra fanantenana mare teny mitondra finoana ao anatin'ny ray izy ary zay no atsona hoe vaovao mahafaly any anatin'ireny fitoam-bavaka reny zay anasaina antsika tsirairay avy satria tsisy marina zay afoy zany ozy izy ary tsy mbola hitako ihany koa izy ny zanany nangataka hanina zany
zany hoe tsisy problème na resaka sakafo mihitsy ny zanany mahavatsy ny ankohonana izy zany a ary miantra mandrakarivo reny ozy izy mampisambotra tsy olona mpitsosa zany mazava loatra fa olona mampisambotra ka raha sanatriany zany ianao am'izao fotoana zao anatin'ny karazana fifehezana trosa de fotoana mety zao andraisanao fahalalana fotoana mety zao a mba anovozanao fahamarinana amin'ny alalan'ireny fotoam-bavaka reny engane mba tsy ianao no anana avinavim-panahy na avinavo-kevitra ka ilaza hoe za efa mahalala za efa mahafantatra fa Andriamanitra tsy maintsy manapirofo ny fankasitran'Andriamanitra amin'ny olona anankiray porofony amin'ny ataony zany ary tsy maintsy asehony mihitsy hoe eo akaikiny zany olony zany mia zany olony zany izy ary raha miantso azy zany olony zany hoe raina izy any an-danitra ka mahafantatra an'zany hoe maharay azy zany de anjarany ray mpianakavinany miany ankohonany ary namafisany baiboly tsara eto fa mamonjy izy ary manafaka eny manafaka izy ozy izy a amin'ny andro fahoriana ihany koa ary amin'ny andininy manaraka ary betsaka ny olona zay niaona tamiko zay efa nasehon'Andriamanitra raha ny fijonovavolombelona aloha de be de be ny azo tantaraina raha hitantara tahaka an'izao a eto amin'ny fotoana tahaka zao kanefa ny fotoanantsika moa eto tsy de ampy loatra fa na izany ajany de nisy vehivavy anankiray zay tsy salama tany amin'ny faritra Antananarivo tany a zay tany am'le hoe Ampangabe io vehivavy io a de tena tratran'ireny karazana cancer mahazo ny nofony mihitsy tsy fantatro moa hoe ina le anaran'ilay izy fa ny zavatra hita de efa nahiliky ny hôpitaly na ny hôpitaly HGR na ny hôpitaly Befelatanana ny teny mahitsy teny eny mahitsy eny Alakamisy na Nosiala eny misy hôpitaly malaza ihany koa fa teny zany vehivavy zany tsy nisy dokotera libre maromaro ny vonjena ary ny afarany moa de andeha hodiny ny afarany de tonga teo am'le hoe Ampangabe satria mbola mody lavidavitra reo any am'le toerana tsona hoe antany fisaky zay a somary ambanimbany vohatra miala kely na Antananarivo raha miakandrefana zany a zay lalan'zay de andeha hody a ny afarany moa tonga teo am'le tanàna Ampangabe de tsy mba niaizaka ny alanenina tamina dokotera teo dokotera vitsivitsy ndray natonona teo satria misy dokotera libre maromaro teo a de ny afarany moa de nalohan'ny dokotera ihany tsy nandray azy tsony ny dokotera satria efa mahalala ny fiatraikany na ny fiafaran'le aretin'lay anabavy tsy de lavitra ny fiangonana moa nisy azy tam'izay fotoan'izay ary ny zavatra nataony nireo olona zay nipetrahany satria nilozan'ny fianakaviana na ny vadiny azy de nandao azy mihitsy vokatry zay aretin'izay satria reny vatany reny de miala daholy miotsaka miendaka ho azy reny hoditra reny a nofo sisy mivoaka eo kanefa tsy nofo normal tsony koa fa nofo efa bay nofo efa fiainana ary zay tsy azo ampanaovina akanjo tsony na de vehivavy azy izy satria zay petahan'le akanjo a de miendaka daholy rehefa isorona le akanjo namofony zany fa ny afarany moa le olona zay nipetrahany zay napetraka tamina trano tsy normal tsy ambany olombelona tsony ny trano nametrahana azy fa trano nakisoa izy io taloha trano niompiana kisoa taloha fa io no izany diovina de napetraka tao i vehivavy mba hialanenina teo izy no nandalo ny reny mpino namana mpirefanantenana de niezaka nampahery azy de ny afarany nanapa-kevitra izy hoe andeha anantona fotoam-bavaka na de tsy salama azy de ny afarany moa de ny angavolona mihitsy izy a de nibataina nakany am-piangonana miaraka amin'ny lambahoany nibatana azy tany ary apetraka eny amin'ny akaiky varavarana eny satria na izy aza de menatra ny am'le fofona zay nivoaka taminy fa rehefa nanomboka ny mena azy ny fahamarinana ary nanomboka nampiatry vehivavy io ranabavy feno zay ny anarany mbola tsaroky ny anarany fa an'Andriamanitra mivoninahitra fa za mijoro vavolombelona aminao zao olona efa salama tsara zany vehivavy zany na de tsy nieritreretinao velona tsony ary efa nanao engagement dokotera teo toerana hoe anareo a manao engagement raha andray an'io olona io fa olona efa tokony ho faty io de natao ny engagement tam'izany fotoana zany hoe ny Andriamanitra ay mbola mahavita fahagagana de tena zay tokoa no nitranga tena sitra ny vehivavy io afaka tanteraka mihitsy ny fahamarinana sy ny fahalalana ampindra ny vavaka le atsona hoe vavaka fanafahany reny de tena misy tokoa ny fiatraikany ary tena mbola manao fahagagana Andriamanitra tena mbola miasa Andriamanitra na amin'ny fiainana andavanandro azy ny amin'ny fiainana fivelomana de misy vehivavy zay tao afaritra Antananarivo tao ihany tany am'le hoe tsy mahatao daza manakaikikaiky amin'ny larobia Lakamisy ny Fianararivo any zay toeran'zay io toerana io de misy vehivavy zay mba antory akalamanjany zay tam'izany fotoana zany de mba nanatrika teo izy
de resy lahatra tam'lay toloteny izy hoe mila vavaka ny fiainany satria natsapa zavatra izy tam'lay afatra zay napita taminy de mba nanasanay niditry ny tokantranony izy tam'zany fotoana zany nefa de tena menatra izy na nampandrosanay eo ny tokantrano satria trano kely malotoloto kely na ny drapandrina aza de reny be miray reny natambatambatra ary tsy vitany hoe be miray matambatambatra fa de maloto satria na ny savony aza tsy voavidy na de ny savony anasanany zany azy de sahirana izy mba te ahita le voninahitr'Andriamanitra izy nefa sahirana izy nampandrosanay tao am'le trano de zay moa nyteny taminy hoe zay tsy hijery ninninina aminao afa-tsy ny famonjena ny fananao sy ny fiasan'Andriamanitra amin'ny fiainanao de taty afara moa isorana n'Andriamanitra nandalo teny aminy a voatsela tamin'ny heritaona lasa teo de tam'zany fotoana zany moa niantso izy satria nisy olana kely zay nandalo taminy very asa le vadiny de mba niantso ana le anabavy zany hoe nisy problème tany ampiasana de nisy problème marabola ary saika voasarengitra tam'zay le vadiny de natsahatra aloha izy tam'zay asa zay de nampiantso ana le anabavy hoe tena misy problème pasteur ohatry zao de nakany amin'ny any aloha tonga tany atokantranony a ary rehefa tonga tany atokantranony a de niditra ny trano fa zavatra nafinaritra fotsiny de zao trano efa hafa mihitsy ny trano nidirako teo am'le toerana ihany fa trano efa lasa trano moderne ary tsy vitany hoe trano moderne fa feno fanaka tao am'le trano lasa nisy fanaka be dehibe tao ary tsy vitany nisy fanaka be dehibe tao avokoa reo karazana fanaka ny télévision ny karazana radio sy ny maro samihafa reo karazana zava-maneno zay mba tena hoan'ny trano salon na salon maromaro na azo karazana fitaovana maromaro atramina motocross zay tsy hitako teo tokotany bisikileta ratsiratsy zay mba tazako tamin'ny vadiny tamin'ny fotoana vao nahitako an'zareo voalohany fa tam'zay fotoana nandalovako tao zay a de tena mahafinaritra ny zavatra nisy de zao niteniko tam'le anabavy tamin'ny avoaniditra ty trano ty voalohany hoa de trano maloto kely nitako teto tao anatin'ny roa taona nefa zany telo taona raha be indrindra nefa zao trano misy riana trano moderna tsara feno fanaka misy motocross lasa nahazo fitaovana maromaro ary lasa nampanofa trano mihitsy ndray azy lasa nisy olona manofa trano eo am'le toerana raha Andriamanitra aza hoano napakatra ny fiainanareo tamin'ny fomba mahagaga ohatry zao ahoana moa tsy anaovan'Andriamanitra fahagagana ny am'zany olana mahazo ny vadinao zany de rehefa natsaro an'zany izy de natsiaro ihany koa ny afatr'Andriamanitra zay nomena azy tany am-piangonana de nanomboka nahery le anabavy tao ambadika zay ny ampitson'iny any de hitany marina tam'le resabola tafaverina tamin'ny asan'lay vadiny ary tsy vitan'zany aza fa de lasa nanana fanampinasa vaovao zay azy maleo teny hitanao am'zany fa maro ny olona azon'Andriamanitra pakarina tsara ny fiainany misy ihany koa mpivady zay tadidiko tsara tadidiko eto ny anarany rahalahy tsiry zay indray ny anarany izy ndray de any amin'ny faritra laka misy Fianarivany koa fa atoerakafa mihitsy any Antananarivo any de zao ny zavatra misy nday andro izy mba tonga teo am-piangonana satria nanatrika fitoam-bavaka de nitondra an'ireny antsona hoe permis de conduire reny de zao ny teniny tam'zay fotoana zay satria trano kely tsotsotra zay ny tranon'zareo trano ambany rihany tsotsotra kely zay nisy efitra roa lakoziny ilany ny anankiray trano fatoriana de ao izy mianakafy de zaho izy pasteur efa tena nandany fananana mihitsy vao nahazo an'ity permis de conduire ty fa efa taona maromaro zay pasteur nananako an'izy ty nefa tsy mbola nitondra tomobile fa zay asa tadiaviko tao tsy mbola naray asa mihitsy aho izy de zao moa niteniko tamin'io lehilahy io ny tena marina hoa de tian'Andriamanitra ny tomobile anao mihitsy no entina voalohany amin'io de saika nime ihany izy satria trano kely tsy de manahoana moa ny tranony izy tsy de mbola manana asa hoe asa ohatry ny ahoana fa ny vadiny azany mba manao antselitselika kely eny de manao nitselitsielika kely mba maneranera zavatra eny ny vadiny de zavatra nisy saika tsy nino ihany izy fa zao nampahirezina izy nomena fahalalana nomena fahamarinana taka n'lay omenanao amin'ny asabotsy ho avy zao io satria amin'io asabotsy io de misy fahamarinana lehibe zay hitondranao am'zay fisandratany zay hitondranao am'zay karazana fiakarana zay satria misy zavatra ho tapahana eo aminao misy zavatra horavana eo aminao zay napetraky ny fahavalo ilimite ny fiainanao de rehefa afaka zay tsy maintsy miakatra ny fiainanao de rehefa nomena torohevitra ny am'zany izy nomena fahalalana izy de nanomboka nahery ihany koa le rahalahy fa namangy an'zareo a tamin'ny
fotoana anankiray tamin'ny heritaona lasa teo ihany koa akory ny agagako fa efa navita trano be trano efitra maromaro riana telo izy eo amin'le toerana anisan'le trano kely le trano kely teo a nitoizany ary lasa nisy trano be de be manodidina azy zay anazy gaga fa nahita fitaovana maromaro toy ny moto maromaro nahita automobile ihany koa teo atokotany ary nanontany mihitsy hoe anizy reto de izy moa namaly mba reo mba kely nomen'Andriamanitra anay paster ary lasa misy épicerie aza eo amin'ilay tokotany ary lasa nahazo tany maromaro tany amin'ny hektara mihitsy fa tsy mba hoe ary tany amin'ny hektara maromaro eo amin'le toerana ary ny hafarany aza moa nanome anay mba tany kely ho anaovana trano izy hoe pasteur le tsy nanana asa akory tamin'ny alalan'le permis kely nananany de nampitsiviko azy moa le izy hoe io ianao zao manana permis ary ny tomobile anao no entinao ka ahoana tadidinao ve le teny lazaina taminao tsaroako le izy pasteur ozy izy ary zay ny anomezako anareo ny tany io izy mba ho fisaorako an'Andriamanitra sy ho fankasitrahako anareo pasteur ozy izy de nomeny tany kely tena sahaza ny trano mba misy lakoro mba azo anaovana zavatra tsara le tany ao Antananarivo sarotsarotra no mahazo tany ao Antananarivo maimaimpona zany fa de vokatry ny hafaliny de nanome an'izay izy lay olona tsotsotra fahiny zany hoe Andriamanitra zany tena mbola afaka manova fiainany ary vavolombelona zany izahay fa ianao fotsiny aloha ny mila manana fanapaha-kevitra hitady famarinana hitady fahalalana anatrika an'ireny fitoam-bavaka reny hiala amin'ny avinavo-panahy satria misy fotoana mantsy alainy devoly fanahy koa ny olona hiavinavo-kevitra hoe zay efa nahalala zay efa ohatran'izao ny vavahana zay efa zao taona ny vavahana nefa le olana manodidina azy le fahoriana manodidina azy ary tsy de tsapany loatra ny famonjen'Andriamanitra azy de ny hafarany de mionina amin'ity teny ity izy manao hoe zao ngamba ny sitrak'Andriamanitra ry avako Andriamanitra tsy mahazaka ny fahorian'olona zany ozy ny baiboly ary tsy mety amin'Andriamanitra mihitsy ianao ao anatin'ny ady ao anatin'ny olana zany zay mahatonga azy miteny hoe za hiady fa ianareo kosa ozy izy angeny ary zay no ampirisihako anao amin'ity fotoana ity fa Andriamanitra mamonjy ny marina fa ny fanontaniana mipetraka hoe ahoana ny atongavanao eo amin'le tena hoe marina satria tsy zay milaza ny tenanao marina akory ny marina eo anatrehan'Andriamanitra fa ny olo marina de tsy maintsy hamarin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fiasany eo amin'izany olona zany fa marina io olona eo reny karazana famonjena ao anaty fahoriany reny ohatra amin'izany reo karazana fanasitranana ao anatin'ny aretiny reny ohatra amin'izany reo karazana vahaolana ao anatin'ny olana reny ohatra amin'izany ary Andriamanitra de manapirofo fa tena eo akaiky ny fony marina io olona io amin'ny alalan'izany karazana vahaolana zany zay no ampirisihako anao hoe mitongavy ianao amin'ity asabotsy ity eo ampita ambazary eo le fiangonana ozy amin'ity asabotsy ity manomboka am'sivy zay fotoam-bavaka zay dia fa mitongavy ianao ka azadiny zay fotoanatsika zay am'sivy asabotsy eo amin'ny paradesy taloha eo ampita ambazary eo akirihiry iny amin'ny ilany mbola somary mahazo ny ilany mangarivitra iny ihany manko izy io fa eo amin'io tatatra mampisaraka ny ankirihiry sy mangarivitra io eo amin'ny bazary io eo no ahitanao zay fiangonana zay am'sivy ny fotoantsika ary fotoan-dehibe io zay hitondranam-bavaka anao anafahana anao ohatra zay ihany koa neny mangarano eny 200 metatra ozy ateo miala ny arabe goudron iny miala 200 metatra eo amin'le fiangonana antsoina hoe Damascos fanampinanarana moa izy io fa fiangonana rahavavy protestante ny eo zay mitondra solona anarana hoe Damascos de eo no miana varatra de 200 metatra miala eo no misy an'izay fiangonana zay fiangonana fotsifotsy lehibe misy tsipika marron io izy misy riana ambony zay mbola tsy tena vita le riana ambony fa mbola parpaing tazana amin'ny ambony riana satria eo andala papakarana an'izay trano zay ny trano fivavahana am'izao fotoana zao voatazanao zay de ao zay ny trano fivavahana tonga avy ianao fa ho karakarainy tompo ianao ao anatin'izay rehetrarehetra zay fa efa tanora ihany ao izy David eto ary efa antitra kehitriny fa tsy mbola hitako zay marina nafoy fa izay tahiny no andovan'ny tany nandresaka fiainana mandrakizay zany de mifampiankina amin'ny fitahin'Andriamanitra ka de satrinay mba hitanao tahin'Andriamanitra ary satrin'Andriamanitra ny tahanao fa ny fanapaha-kevitra sy isandrasana aminao tongafa fa Andriamanitra efa tianao ka zay no isan'ny fanetanana satria ny fotoanatsika moa tsy de hoe afaka ny valam-parana neto fa raha misy moa ny tianao ifandraisana amiko kosa de io efa misoratra eto ambany etoa ny laharana telefona zay ifandraisantsika ho anao ato amin'ny onjam-peo kosa de tononika ihany zay miaino amin'ny alalan'ny fandaharana amin'ny onjam-peo de tia ny numéro ahafahanao mifandray amiko ny 034 59 121 80 avery koa 034 59 121 80 na ny 033
82 932 02 averiko farany a 033 82 932 02 io ny laharana telefôny nafanao mifandray amiko a pasteur Jean-Luc zay isany nampiasainy tompo amin'ity faritra Tamatavy ty a tondra ny asan'Andriamanitra eo mangaranao a ary ihany koa ety amin'ny faritra Ankiriry ty a zay ahitanao anay avokoa reo toeran'ireo a azonao atao tsara mamonjy an'izay fotoana zay an'Andriamanitra mivoninahitra ny amin'izay fahafahatsika nampita hafatra taminao teo zay amino fa tsy ho voasakany ianao ny amin'ity sabotsy ty a satria fotoanao fanafahanao anao zao ka aza vela ho sakana ny fahavalo a ny fitahin'Andriamanitra ho anao zay no afatra fa de ndao fananatsika mivavaka satria natomboka atsika tamin'ny vavaka izy teo a tsara ihany koa raha mba faranantsika mivavaka raha mety a de mba saka ianao any tokantrano any a mba hiaraka amiko a ao anatin'izay vavaka ho fankasitrana anao fisaorana ny tompo a tamin'ny fotoana ny arahantsika teto zay vavaka atsika misaotra anao zay tompo mankasitraka anao zay ny amin'ny fotoana zay ny arahana teto tandroany satria fantatro fa nasinao fahefana ny teny ary maro ny saina ny sokatra ny fona lalaka andray ny fahamarinanao dia nandray fanapaha-kevitra izy ankehitriny ka tsy ho voasakana izy hitady ny fahamarinana ka ireo kofehy zay amatorany devoly azy dia tapahako sady amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tsy anakery ireo elatra sy ny tahotra nareo avinavina fa izy kosa dia andeha amin'ny etaetapony hitady ianao ho any amin'izany toeram-pivavahana zany amin'ireo fotoana zay nanasana azy ireo misaotra dato amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo amen dia zay moa no fotoana ny arahantsika teto fa de faly maniry faly izay ary maniry iaona aminao amin'io asabotsy io a tia hitanao izay a ary tia hitany fahafahanao a ary fanirinay ny mba hijoroany vavanao vavolombelona ny amin'ny fiasan'ny tompo aminao a ka de zay no antony anasana ianao ka de mandra-piona samotahin'Andriamanitra indray veloma tompo vahaony moloko vahaony moloko andraisanao toroteny mahery vaitra anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra vahaony moloko vahaony moloko nandeha tantety izy mba nanisika